atolotry ny vivaradio anao mandritra ity herinandro ity. Biby tsy fantatra anarana, tantara nosoratany Isaac Safira sy Itoko Gerard. Mpilalao tantara Petra Obelina, Faly ary Liva miaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Biby tsy fantatra anarana, fizarana faharoa, tantara no antotosainy maningotra. Anio no andro faharoa. Tena mamanala be tsy araka le netreretiko azy tao ambany le klasy. Tsy afaka tsony ndratsako maray manontolo. Saika tsy tafavoakako manaiky raha nisika fa saika maty taraiky tao izay mirala. Nanao anatoko ary le vita hoe to tsy mihetsika mihitsy. Raha sy hoe tsapaiko mbola mitempo tsara ny fony saingy marefo dia marefo. Malaiky aleo anaovana RCP zany hoe tsindritsindrina mafy ny 30 mifanesiny tratrany avy eo arahana bosabosy indroa. Tsy avitra tsony no ny fijanonana haritra tao amin'ny ranomandry mamanala be tao. Tsy maintsy ataoko raha ngazy ampiverina ny herin'lahy. Napetraka papa sy mama tamiko manko ny fanarahana masoandro sy ireo namatsika ireo. Malaika mba naiky hoa. Oay ino fa verina marina ny anjandroko. Saina aiza vititsika izany avy misy aloha raha fihingoka fa minaka magatsika be tampoka teo koa nge za zany telo le sotrondry rano mafana efa ho tamiko tsy misy hitady ny toerana misy atsika fa aza mikorava kela. Biby zay tokoa voatsaroko aiza ity le biby tsy haiko lesy tsy haiko izay naliany fa naharepo-basa mifanesy fotsiny ateo asa raha moatiny Ry James le izy fa tsy fantatro fa andao aloha tsika isela ho asy anatin'itsy karazana lavabato vita amin'ny ranoandro itsy rehefa tonga eo ny mpanafitra mivoaka moramora sika mitsaminy. Saina tena ohatra misy feo biby hafahafa tokony izany sa feo nangidim-by zany le biby tsy fantatra anarany samy manantao izany mila mailo tsika isela fangamo tsy efa hoe ny raha falentereta mibasy le biby azo eritreretina hoe tsy anday raha balana ity biby iny
Tsy ny balana tao ampoizina no soratany ry dadabe ao anatin'ilay journalany. Nisy zany efa netiko aty daholo aza moa ny singa sy akora ilaina rehetra amin'izany afangaro fotsiny sisa mila tsy dizoko fotsiny ny fatrany efa napoposika ihany mantsy ny fifandraisany sy ny fifandriana zao zavatra mety hitranga zao. Oay olo tia misaina ry mijanona ery alavidavitra iny ilay biby sady oatra manomolo sy mifofofona ny manodidina izany tena tsy ho ela dia ho hitany atsika mitsamby ohatray fataon'ny laina indray ny karazana sifle iny kalma lesy lavitra zany mipetraka raha dia mijery mila mikainy fotoantsika raha tia mita n'ity poziny ity xenotoxine moa zany no niantsony dadabe anazy. Xenotoxine ino dia aza ny teny mafy alafa mitenena moramora zay antsy raha miforo amin'ny alana ny sifle. Viva 98.8. Oay ary to feno loharika tika manatona reny ity sady ohatrany tarika slaidy sa inona moa ny anaran'ilay zavatra tariany avy tangena slaidy lesy reny aty miomana fa mitainany reny tsika akanvangy anarako io ara le naiko fa tsy katsy le biby tsy fantatra anarana mihitsy sika jery fa mirifatra makaty amintsika le sady mirifatra ohatrany lioana mihitsy aza manay alay efa misy raha miforma anatona any mekarangana fotsiny itsy tendrombohatra itsy ny tanjotsika saina ary to feno sapolera misakana analan'ny biby ireo zany le renfort lazay la fa hatramin'ny vita moa zany elaty lasa mahay miandry sy mivaiko biby mbola tsy fotoana nazavako an'izany zao fotoana zao hoe tady dio fotsiny ny ataizy tamin'ny doktorahako dia ho azo ny lahy raha nisy zavatra niditra tambohanao moa zanyko. ay raha tsy tia koa dia hoe fifandraisana sy fivaikona biby zay indrindra étude de langage bioacoustique et vibration chez les espèces animales arctiques et leur synchronisation comportementale. Zay vao azo fa tsy sendrasendra tojo zavatra izao fa efa nomaniny lahy efa ela mihitsy voalazany lahy ary andraso ampiana ihany koa aloha ny rapport fasahirana amin'ny fanandrina amin'ny biby ry zareo amin'izay mino fa tsy afaka ny anaraka antsika intsony ny biby io. oadray marina misy biby hafa mirodorodo tokoa reny ombo sa inony reo fotsy be reo misy karazana ombon'olona ny aty miampy karibo io biby be tandroka be io tena miaiky ain'lahy izy. Viva Radio nanolotra ho anao teo biby tsy fantatra anarana tantara nosoratany Isaac Safira sy Itok Gerard. Novelomin'ny Fetraobelona Faly ary lefa miaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Biby tsy fantatra anarana fizarana faharoa tantara no antoto sainy maningotra René Snoran Pitsonito